Tsy ny fialan'ny filoham-pirenena ihany no takian'ny hery hoan'ny Fanovana fa mariny ireo rafitra sy andrim-panjakana tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka ilaina fiheverena amin'izao fotoana izao. Namondrona ny hery ary ny hery hoan'ny Fanovana nanolotra sosonkevitra ahafahana mivoaka aingana ao anatin'ity krizy ity ny tsy ampitarazoka izany krizy izany ny tanjona hoy izy ireo. Noho ny hetsika ho an'ny Fanovana izay arahana mpanao politika avy amin'ny hery samihafa hiasa ary hitondra anjara biriky entina nafainganana ny Fanovana izay tarindreo solombavambahoaka miisa 370 ity vondrona ity. Nanolotra sosonkevitra izy ireo mba tsy ampitarazoka ny krizy misy amin'izao fotoana izao. Mba ahatongavana ny faran'izay aingana any fitakiam-bahoaka ny taritin'ireo solombavambahoaka teo amin'ny kianjan'ny 320 Mey ary efa mitatra koa manerana ny nosy. Ny faharoa dia ny antom-pisinay dia zay le fanarenana zay le hoe fanovana tena izy samy mitondra ny anjara birikiny ho an'izay fanovana ny firenena izay. Ao anatin'izay ny reo fanaovana iantsoavy ny hoe misy ny fanelanelana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena ho zizitsika teo, ny ataon'ny FFKM ho zizitsika teo zay ray aman-dreny ara-panahy loavintsika tapony loha dia eto izay dia manao antsoavy amin'izy ireo fa mba tsy ampitarazoka ny krizy ary tsy ampisy fiatraikany mafy na ara ekonomika io na ara sosialy io dia ny filazan'izy ireo amin'andriamatoa hery mampianina mba hiala faran'izay aingana izy izay ny vahaolana farany endrindrindry. Noho ny fahasimbany firenetsika dia mitsangana ireo solombavambahoaka zay tsy nanaika ny kolikolinisa tao amin'ny andrim-panjakana. Donc efa nanao mpanao politika any mpanao politika efa nitarika hatramin'ny 2014 15-16 hoe mila Fanovana an'ity fitondrana ity dia tonga zany le fitondrana le toroka entina hanovana le fitondrana. Tsy ny filoham-pirenena irery ihany no takian'ny hery hoan'ny Fanovana ny fialan'ny fa ny rafitra ara-politika misy amin'izao fotoana izao. Ho azy ireo ny vahoaka no tompo-pahefana ary tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana.